Arahabatsika rehetra mpanaraka ny pejy n'izao maraina izao. Édition spéciale ity izay nampitondrana ny lohateny antso ho amina unité nationale. Tsisy resaka dossier eto tsisy resaka fitenenana nizaniza lafa politika fa antso mitodika amina ankolafin'olona zay ho tanisaiko any amin'ny farany. Zany hoe hitodika amin'olona vitsivitsy maromaro atao hoe fototra ny miazona ny fiarahamonina malagasy no ataoko amin'ny farany fa mialohan'izany dia hanazava aminareo ina ny antony nahatongahy hanao an'izao antso zao. Voalohany indrindra aloha mialana tsiny ho an'ireo zay leo mety hoe mahitanay eto foana hoe nga tsy zavatra atao fa tsy mihoatahoata amin'ny Facebook dia tsy olana mihitsy zany, afaka mizape nareo ary tsy manaraka mihitsy ny fandarana. Fa eto dia meko anareo arany mahereza fa tsy janona mihitsy ty tant que tsy afapo amin'izay fitandrovana ny firaisan'ny pirenena. Zay ato amin'ny fanorenana miabo GDLR dia sarotiny amin'ny zavatra anankiroa: souveraineté nationale ary unité nationale. Io tena marque de fabrique-na io. Zay ny avahanay amin'ny rehetrarehetra. Souveraineté nationale ary ny unité nationale. Tsy miriko mihitsy io resaka unité nationale io amin'izao fotoana tena mizarazara zao ny olona. Mety very sasany fa fotoana very zao fa hoe ny eny an-tanimboanjo ny zava-dehibe, ny eny an-tanimboanjo zay irotsahantsika tompoko dia miankina amin'ny atao hoe orientation zay ataon'ny olona. Ary misy ny atao leader d'opinion, misy ny olona mivohy zavatra ka misy impact any amin'ny terrain. Donc ny impact any amin'ny terrain zay ataontsika dia miankina be dia be amin'ny atmosphère sy ny rivotra iainan'ny olona manao an'lay zavatra sur terrain. Donc tsy araky ny fiheverany sasany azy mihitsy hoe zavatra fandalim-potoana sy hoe fitiavana dia resaka eto. Ary ny zavatra tsy fantatrareo, milaza zavatra aminareo hoe isaky ny avy manao carte sur table eto zay sy mostanina, ny aorinan'iny tompoko ny effet domino niny amin'ny fifandraisana amin'ny olona aorina tsy azonareo pesipesena mihitsy. Fa nareo moa eto amin'ity écran ty tazanareo dozy nareo hoe tsy mahita atao afa-tsy miteny au Facebook ve tsy mitovy amin'ny olona poatahoata fotsiny zay fa sensibilisation. Ary après les sensibilisation dia misy olona sensibiliser mifanatona ary manao asa miaraka. Zay lay impact ny eto ka azavaina aminareo ihany. Zay ny hoe lafa hiditra amin'ilay zavatra tiako atongavana, misy atmosphère amin'izao fotoana zao, tension enao hoe misy tension le fiarahamonina malagasy ary mampatahotra le izy. Inona le tension? Misy olona fetsifetsy mahay misurfer ao anatin'ilay tahotra, mahay misurfer ao anatin'ilay atao hoe hatezerana, colère populaire, mahay misurfer ao anatin'ny fahasahiranan'ny olona. Dia misy olona vitsivitsy, mety ho maromaro, les petits malins, les politiciens véreux, izay tsy miseho eto izy fa zareo no marionnettiste any ambadika any ka mahay manararoatra sy milalao ny situation, milalao ny fihetsepotsika malagasy ao anatina situation mafana ohatr'izao. Ireo zay mivohy aminareo fa ankahalao retsy, ankahalao riroa, zareo reo anefa ny ohatra amin'ny lafin'ny resaka géopolitique manana double langage izy. Miteny aminao izy hoe nationaliste, miteny aminao izy hoe sentiment anti ohatra français na anti zao, nefa izy reo sady mamonjy an'ireny cérémonie mondaine an'ireny firenena zay lazainy fa ankalana, asiana ankalanao reny, dia manatrika an'ireny le fikambanany zareo ohatra hoe Rotary Club, Lions Club, tout le fikambanana sesy tony izay fantatrareo tsara fa miaraka amin'iza. Izay ny zanany sy ny fianakavian'ny ray manontolo dia bien placé aty apita daholo. Ireny indrindra no manipuler anao ho amina opinion, amina géopolitique. Dia enao le ty ambany ety zay tsy malala sy bisy ba
fa mandeha amin'ny hafanam-po satria mijery ny vaovao sy ny avoizin'ny olona de hoe andao zao 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 zany hoe le sentiment de division et de rébellion ao anatina situation mamay ohatr' zao a rehefa tsy manana lecture malalaka tsy hoe malalaka fa lavitra fa entin'ny fihetsepon'ny olona hoe anti zao hoe anti zao io ane tsy resaka tsy ampy fotsiny resaka sentiment azadiny fa en diplomatie c'est les intérêts qui comptent tsy ny fitiavana ny tolonanao zany mihitsy tena tiany zareo be le tolonantsika malagasy mahafinaritra be zareo ilay refondation tsika mahafinaritra zareo ka de tamy zareo resaka katao tiako tenena zany hoe tandremo fa misy olona mahay manipule an'izany fa iny eo ihany fa eto am'izay le fampiadiana antsika samy malagasy eo amin'ny sampino am'izay eto nareo ve tsy mahatsikaritra fa misy milalao ohatra fotsiny zao tsy fantatra zany izy nandoro an'lay rova mety zavatra tsisy fifandraisany mety ady entre anankolafiny mety ady ola-pisopatra mety tsy fantatro fa misy mahay milalao an'izay de mamadika an'izay rehefa avy eo manao ny manipulation ny opinion publique dia hampiady ny mpino kristianina sy ny traditionnaliste mamofopofona zany le izy zany hoe misy le situation zay le valala misy fa ny plaza koa mahay dia ho avy am'izay ny fetsifetsy politicien no sahako ambadikin'io mahay milalao ny sentiment de mampiasa groupuscule an'olona traditionnaliste izy na mampiasa groupuscule na kristianina izy extrémiste kristiana ary tena misy za Christ pasteur amin'ny teny eto misy kristianina extrémiste ampiasaina mpanao politique miprovoquer ireo traditionnaliste ary misy koa mpanao politique manipuler ny extrémiste traditionnaliste hametraka fankalana envers ny communauté chrétienne ne jouez pas à ce jeu là za zany de tena contre ny extrémiste rehetrarehetra contre anareo extrémiste kristianao zay mandrangitra ny traditionnaliste satria nareo ampiasain'ny olona politicien zay milaza fa kristianina izy de mivoy aminareo hoe atsika anangana fanjakana kristianina au Madagascar za de contre an'izany l'état doit être laïque ny fanjakana ary je suis un républicain hatrany amin'ny tsinay maitiko ary nizaniza kristianina no mirotsaka ao anatin'izany zavatra zany dia hanohitra an'izany tout langage d'extrémisme dia c'est pas bon pour un pays fa misy matsy olona misy politicien vere mahay mampiasa anareo reo de mitodika aminareo akolafiny roa zany ny extrémiste kristianina ary ny extrémiste traditionnaliste fa misy kosa ny olo-kendry kristianina ary ny olo-kendry traditionnaliste no atsoko androany hoe mitsanganonareo ary aza manaiky lalaovin'ny olona tsy tête brûlée ray roso telo no hanodikodina ny lohan'ny vahoaka malagasy ce sont des têtes brûlées amiko donc soyons vigilants am'ireny olona ireny fa zay olona rehetra fahavalony atao unité nationale fa te imposer ny fijery azy samy reraka ny azy no apetraka ho référence absolue dia amiko fahavalo pirenena izany quelle que soit la couleur et quelle que soit la religion et la conviction ananan'izany olo zany donc io voalohany iny le dorotrano roveny marina efa nisy foana zany fa tsy mampitovy azy tamy teo aloha sy ankehitriny mazava be tamy teo aloha fa eto manomboka misy mampiasa le izy amy resaka fivavahana ka ampiadivana communauté anakiroa zava-dozany zany mba mijerevanareo information am'ireny firenena lay any amy firenena rehetra mampisy an'io adina communautarisme io zava-dozany zany communautarisme zany fa sao de verinareo fa zavatra moramora zay ny voalohany faharoa ny resaka tamin'iny mahiny le rova teny Ambohidratrimo voaka tamy Facebook koa mifamaly koa ato ny ino misy teny ny misy resaka hoe andrina sy olotsotra tezitra le olona zay nafaranareo avy ny lavitra any de hoe tianay andrina mety hoe adin'olona anakiroa sy telo bien sûr fa ny problème misy manao récupération koa le izy
dia asiny zanasira sy carbonetra dia ho avy zany ohatra hitanao misy fraction zany le fiarahamonina malagasy misy fraction anatiny misy fitsitokotokoana dia hiteraka hamoy ndray ny ratra resaka andrina sy ova sy andevy io mbola fery vao io zany hoe hainy zany misy amin'ny lalao izy aty am'le communautarisme aloha dia atondray amina resaka caste kitiana koa ny resaka caste hainareo zany caste zany dia mbola tsy vita zay jerenareo tsara fa misy karazany firy le manipulation atondray ny resaka merina sy côtier de misy cause noble za zany tsy manao amalgame za tsy contre anareo zay milaza anareo fédéraliste fa io cause nareo fédéraliste io misy mampiasa vilana de tokony ametraka tsara nareo zay manana discours fédéraliste hoe le unité nationale tompo ambony na inona ny firenana anatsika ary mila atao aprimina poche aloha ny différence tsika raha vo ny unité nationale no vo kitikitika de io misy milalao an'io merina sy an'io de merina côtier le rafitra no ataovy mazava fa aza asina resaka merina zany aza asina resaka côtier zany mana proposition nareo étalon proposition nareo amy lafiny resaka structure tsy olany zany aza vao ary mahatatesa débat académique fa aza manao débat passionnel zay problème anitako am Facebook manao débat passionnel na sasany débat émotionnel fa tsy débat structurel donc zany raha tsy manana argument anao amina débat structurel administratif juridique et académique de apetrahalo fa lasa mampirehetrafo zavatra tsy tokony ampirehetina de misy de manao amalgame mampifangaro mihitsy ny resaka zavatra zay tsy tokony misy ifandraisany ka ny tiako teneneo zany ny constatako de zao misy problème de fond mitranga am'izao fotoana zao ary ina le problème de fond de indramiko ny tenin'ny Lao Tse ny teny hoe quand on perd la justice dans un pays on tombe dans le chaos et les gens recherchent les racines de leur tradition. Io exactement zavatra mitranga eto Madagasikara am'izao fotoana zao averiko citation Lao Tse quand on perd la justice rehefa tsy mipetraka tsony ny marina sy ny aradrariny ara-pitsarana défaillant justice ny firenena anankiray on tombe dans le chaos ina le chaos tsy fantatra tsony fa mikorotana tanteraka tsisy mandeha amy loniny les gens recherchent les racines de leur tradition zereo tsara nge ny fiarahamonina malagasy fa marina ny teny Lao Tse io hoe ny firenena anankiray zay izy no en faillite ny justice ary za mahita fa justice malagasy am'izao fotoana zao de tena en faillite ninona lazainy eto zereo reny zavatra mitranga reny tsy misy mandeha amy loniny tsy arahana ny zavatra ny procédure de ao anatina chaos tsika chaos zany tsy voatery hoe ambony ambany miady fa zany chaos zany désordre total zany chaos zany désordre de inona ny ataony olona misarangotra any amin'ny racine any am'izay ny olona mitady identité na régional la racine zany hoe effet sociétal le izy de normal be zany hoe mivoiziko ny maha entre guillemets ana mahamerinany voiziko ny maha satria défaillant les systèmes judiciaires les systèmes régalien aty ambony izay miaro ny fiandrianam-pirenena le souveraineté nationale tsy misy donc rehefa tsy mipetraka ny souveraineté nationale dia mitady ny atao souveraineté régionale ny olona ary raha mbola toizana de souveraineté tena communautaire zany hoe tsy manana sentiment d'appartenance unitaire itsony le firenena satria ilay soi-disant netreretina hiaro azy higarantir ny stabilité ere ambony défaillant noho ny antony maro corruption politique sy ny sisy dia normal ny olo bon fa eto zany mipetraka amin'ny place ny olo hoe normal aloko zay mahasoa anay eto amin'ny faritrako mijereko amizay fa tsisy antenaina tsony ny any amin'ny fanjakana fohy be
zay le zava-misy ary tsisy maharatsy an'izany fa ny mampatahotra mbola veriko tsara satria misy tsy mahazo resaka le namana sasany miaccusena eo anti-fédéralisme fa ny mampatahotra de zao les petits malins vont profiter de ça hametraka toetsaina communautaire za kosa aloha raha ohatra ka hanao fédéralisme nareo ka voizinareo toetsaina communautariste de za tsy d'accord satria un état fort unitaire zay vo afaka mieritreritra ny identité régionale